Inona no eritreretinao an'izany hoe marketing vidéo izany? Mba sorata amin'ny commentaire hoe inona no tipana vidéo marketing tonga ao an-tsainao amin'izao. Mety hoe ohatra aveo hoe vidéo Facebook, vidéo YouTube, vidéo TikTok, mety koa hoe Instagram Reels na Instagram Story. Marina ireo fa tsy izay ihany satria ny marketing vidéo dia tsy mifandray amina plateforme iray ihany, fa ny fampiasana ny vidéo mba hafantarana sy hivarotanao ny orinasanao amina canaux de distribution. Mety hoe en ligne io na mety koa hors ligne. Dia androany isika hiresaka momba ny stratégie. Miarabanao tonga soa eto amin'ny vidéo mania na tenaina no anarako. Eto hiresaka momba ny vidéo sy ny marketing satria resy lahatra hoe ireo compétence roa ireo no mila ananana amin'izao raha ohatra ka hoe mitady visibilité sy mitady client. Dia raha liana amin'izany ianao dia ataovy reto zavatra roa reto. Voalohany indrindra manova abonnement dia active ny cloche notification amin'izay ianao maharaka ny vidéo rehetrarehetra avoakako. Faharoa manaraka an'izay manana cadeau jereo ao amin'ny description dia cliquez eo amin'ilay lien hoe comment ça créer des vidéos qui vendent sans dépenser une fortune. Guide nataoko izy io mba ahafahanao manomboka sady manao vidéo sy indrindra mametraka stratégie de vidéo marketing ho an'ny secteur anao. Mialohan'ny tena nomboana dia mety mametra-panontaniana ianao hoe ny marketing par la vidéo vaut-il vraiment le temps et l'investissement que j'y consacre? Dia ireto misy chiffre vitsivitsy efa ho 1 milliard d'heures de vidéos visionnées sur YouTube isan'andro, 689 millions d'utilisateurs sur TikTok et 500 utilisateurs sur Instagram Story isan'andro. Eny fa na ny Twitter azy dia efa milaza fa ny tweet en vidéo dia mahazo engagement bebe kokoa. Ny statistique zany dia efa maneho fa ça vaut le coup. Par contre manao nandray any amin'ny resaka investissement, zany hoe inona ny matériel izay mety ilainao mba ahafahanao manao vidéo professionnel. Dia efa fantatrao ny valiteniko raha ohatra ka hoe efa mpanaraka ny chaîne-ko ianao. Raha ohatra mbola tsy mpanaraka ny chaîne-ko ianao dia ny valiten'ilay izy dia ny téléphone ihany dia efa mavita manao vidéo professionnel. Ny marketing vidéo tsina dia tsy mila investissement matériel be satria ny tena ilainao dia une bonne stratégie. Dia andao ary jerentsika amin'izay hoe ahoana izay stratégie izay. Dingana voalohany safidy hoe inona ny contenu pilier-anao, zany hoe inona ny domaine tianao ahafantaran'ny olona anao rehefa hoe manao vidéo ianao. Misafidy loha hevitra 3 hatramin'ny 5 eo izay manampy ny futur client-nao no sady mifandraika amin'ny produit sy ny service ataonao. Dingana faharoa mitadiava hevitra na idée de contenu 5 isaky ny contenu pilier-anao. Samy hafa ny idée de contenu sy ny contenu pilier. Ilay contenu pilier dia ireo sujet ohatra hoe ny publicité Facebook na ny email marketing. Ny idée de contenu ndray kosa dia ireo titre na vidéo, zany hoe ohatra hoe comment commercialiser avec la publicité Facebook na ohatra hoe comment faire pour que les emails ne tombent pas dans les spams. Manana 15 hatramin'ny 25 vidéo efa vonona zany ianao raha ohatra ka hoe 5 idées de contenu isakin'izay hoe contenu pilier zay. Ny dingana fahatelo dia safidio ny faharetan'ny vidéo anao na ny hoe durée zany, mety hoe lava io mety hoe fohy io mety hoe antonony io. Koa ny lava dia plus de 20 minutes, ny antonony 6 à 15 minutes eo dia ny fohy moins de 5 minutes. Dia zareo sara fotsiny hoe iza amin'ireo format ireo no idéal isaky ny vidéo anao. Dia efa nisy vidéo nataoko koa miresaka ny durée idéal na vidéo io tany aloha tany dia apetrako amin'ny description ny lien. Dia aza adiny koa ny mistructurer ny contenu rehetra ataonao. Dingana fahaefatra safidio mialoha ny daty sy ny andro anaovana ny mise en ligne na ny publication satria raha tsy miplanifie ianao dia vous planifiez d'échouer. Zany hoe manaova calendrier éditorial miaraka amin'ny date de mise en ligne amin'izay ianao constant foana amin'ny resaka diffusion. Dia efa nitraité an'izay sujet makasika an'izay hoe constance izay ihany koa za teo aloha teo dia apetrako amin'ny description ny lien. Dingana fahadimy mamorona amin'izay koa calendrier d'enregistrement sy montage satria efa fantatrao mantsy izay ny date de publication dia planifieo arak'izay ny tournage sy ny montage.
Jereo miaraka amin'ny ekipana marketing zay raha ohatra ka hoe efa manana ekipa ianao miaraka aminao sy manampy anao. Dingana fahaenina amin'izay publier sy lancer amin'izay le marketing vidéo anao. Apetrao tsikelikely amin'izay le proximité entre anao sy ny futur client anao na efa client anao amin'ny alalan'ny vidéo ataonao. De farany azadino ny manao test mba optimiser kokoa ny résultat anao dia azadino koa no mijery ny statistique mba ahafahanao mesurer ny progression anao ao anatin'ny marketing anao. De raha nanampy anao ty vidéo ty dia asivy réaction de partageo amin'ny hafa. De amin'ny vidéo manaraka indray tsika miona fa mandrapatonga an'izay soyez visible, soyez mémorable.